fa tanteraka tao amin'ny efitra mambody fahatra martyra ihany koa ny sabotsy lasa teo ny fampiofanana ireo rantsana fanantenana izay nokarakarain'ny Antamamimo ity fampiofanana ity nisy ny loha hevitra ny Banjinina tao anatin'ny fotoana. Manatanteraka fampiofanana indroa isan-taona ireo mpiandraikitra ny rantsana fanantenana eo anivon'ny FOIB FJKM tamin'ny sabotsy 9 marsa teo ary no nantanterahana ny andiany faefatra izay notanterahana teny amin'ny FJKM Ambodivohitra Martiora. Mpiandraikitra ratsan'ny fanantenana mahery ny 30 nanatrika izany fampiofanana izany ka ny loha hevitra dia ny hoe mpiandraikitra rantsana fanantenana hanao sitrapon'Andriamanitra sa ny sitrapon'ny tena raha ny maraina fa raha tamin'ny tolakandro kosa dia ny hoe izay andrasana amiko amin'ny maha-tompon'andraikitra ay. Dia nisaotra an'Andriamanitra lehibe nahafahana nanao izao recyclage izao izay ny tanin'ny Antamamy dia tsy inona fa ny andian'ny tafika manga miray ao anatin'ny vokofoko manga miainga amin'ny rantsana fanantenana. Ity moa dia natao fitambaran'ny mpiandraikitra rantsana fanantenana izay nivoaka nandritra izay taona maro izay mba hisian'ny firaisapo sy saina ahafahana mitovy fijery amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izay ny tanjona tena nanatanterahana izao sy recyclage izao. Ary indrindra ny tena lehibe ny fototry ny asa dia ny fampitomboana ny eo amin'ny lafiny ara-panahy zany. Ny andian'ny tafika manga miray mofo no nikarakara sy nanomana izao fampiofanana izao amin'ny maharantsana anivon'ny sampana vokovoko manga azy ihany koa dia nisy ny fitaomana ny olona ihany amin'ny zava-mahadomelona satria ihany koa tontolo andro ny fiofanana dia nisy ny fiaraha-misakafo sy ny fiarahana miala voly ho an'ireo rehetra fa amin'ny 20 volana mars izao kosa dia isy ny fihaonan'ny mpiandraikitra rantsana fanantenana rehetra raha amin'ny volana oktobra ny fampiofanana faharoa amin'ny ity taona ity.